Rehefa nandeha ny fifidianana dia ny zavatra hita fa ny zavatra hita dia ny hoe izy no candidat kanefa ny fifidianana bromaritra dia aorianan'izay avy eo fa tsy maintsy mametraka ny vondrona politika, vondrona parlementaire aloha dia ametraka ihany koa ny 7e vice-président izahay efa ty amin'ny vondrona firaisan-kiny. Tao anatin'izay nisy ny adivaritra mbola nisy ihany koa na ny en interne tao anatin'ny vondrona firaisan-kiny na ny externe ny vondrona firaisan-kina nisy ny fampiasana tetsiteroa dia tao anatin'izay tsy nisy ny fandraisana fanapa-kevitra anankiray izay nentinay fa samy nandray an'izay tandrifiny azy teny daholo zany izahay rehetra tao anatin'izay satria mbola tsy mipetraka ny vondrona parlementaire tao anatin'izany fifidianana filohan'ny antemeram-pirenena zany dia rehefa nandeha ny fifidianana dia ny consigne moa zany dia arakaraky ny tsirairay tsy nisy consigne raikitra hoe ity no ataontsika taoriana ny fampiresana tamin'ny président ny panina mbola tsy lany izy tamin'izay sy entre anay samy zahay zany tao anatin'izany zany nisy ny fandraisana fitenena nataon'ny député namana izay tsy azo mena tsiny ihany koa tsy azo anomezana tsiny mihitsiny satria izay koa ny heverin'ny fanety hoe andao hifidy ny panina taorinan'izay zavatra fampiresana sy ny fampanantenana zay natao tao anatin'izay koa nefa nisy ihany koa ny tsy fandresen-dahatra ho an'ny député sasatsasany izay nanapa-kevitra ny anao vady fotsy. Nisy ihany koa nefa ny député tao anaty vondrona firaisan-kina izay resy lahatra hoe andeha hifidy ny panina zany dia tao anivo tao anatin'izay zany no hita fa nisy solombavam-bahoaka vondrona firaisan-kina tsy mifidy tokoa an'ny tokely Justin. Ny zavatra nitranga nefa tao anatin'izay rehefa nandeha ny fanisam-bato dia ohatran'le fangalaram-bato sy fanaovana an'le fanisam-bato tamin'ny fotoanandron'ny solombavam-bahoaka ny tompon'andraikitra izay nanisa vato teo dia ny teny foana zay vato rehetrarehetra mivoaka na mbola tsy misokatra ara dia nitenena foe tokely Justin, tokely Justin, tokely Justin hatramin'ny farany ny oatra mihitsy ny ara hatramin'ny oatra ny isan'le olona nandray anjara dia ny vehivavy anankiroa izay nanokatra an'le vato koa rehefa tena tokely Justin dia ataony ambony le vato fa rehefa tsy tokely Justin na vato fotsy dia tonga dia nalefa ny tao-mbadika atao fotsiny. Ny solombavam-bahoaka avy aty amin'ny vondrona firaisan-kina nefa teny amin'ny toerana nisy anazy tsisy mihaino sady tsy afaka mivoaka amin'ny toerana misy azy fa tery de tery araka ny teneniko foana hoe tery de tery eo anatin'ny antemeram-pirenena io malalaise ianao miasa ao anatin'izay dia taorianan'izay moa zany dia lasa natao hoe 160 sur 160 nefa zay latsak'izay zany no vatony ladiny azo ny panina. Nanisy ary ny réclamation zay atao taorianan'izay dia ny tandro an'le fiarahamonina atao re solombavam-bahoaka hoe avelao andeha amin'izao fa tsika samy mifankahita eto ihany mbola tsy fantatra ny zavatra mbola ho ataon'ny panina aorianan'izay dia navela tamin'izao fotsiny le izy miteraka polémique zany miteraka adihevitra kanefa zay no niainana anazy tao na mifidy na tsy mifidy na dia vondrona firaisan-kina lany izy fa taorianan'izay rehefa avy nametraka ny président ny groupe parlementaire sy ny 7e vice-président mbola nisy ny resaka ny fanaovana ihany koa mahakasika ny zavatra rehetra fifampitondrana sy ny zavatra rehetra mbola ho atao rehetra anivon'ny antemeram-pirenena dia nalefa tamin'izao fotsiny aloha iny zany hoe ireo zany no mitatana ao anivon'ny antemeram-pirenena tsy afaka manova ninona zay fa zay no zavatra misy aloha hatreto fa ny fantatra hoe tsy manaraka ny voalazan'ny règlement intérieur sy ny lalàna misy sy mipratika rehetrarehetra izay misy teo anivon'ny antemeram-pirenena ny zavatra nitranga iny dia hitantsika hoe ahoana ny fiantraikany amin'ny manaraka moa zany fa mbola be dehibe fa tsy izay fotsiny akory no hatrehino anivon'ny antemeram-pirenena io ny fandaniana an'ireny lalàna ireny no tena zava-dehibe any isika ny tena hoe hiady tanteraka hoe tsy manaiky amin'ny fomba fanao ohatra zany fa ity moa zany hoe na hifidy na tsy mifidy dia lany izy aloha zany eo dia ireo zany no mitatana eo dia tsy maintsy miara-monina amin'ireo zay mandritra ny 5 taona raha ohatra ka tsy misy fiovan-javatra. Manontany nareo hoe nanahoana moa ny fisotro ny fifidianana tamin'ny fifidianana mpanina iny dia sako fotsiny aloha no miteny manambara zany hoe nisy tsy fahatomombanana taminy. Manontany nareo inona ny mety endrika ilay tsy fahatomombanana be dehibe ny tsy fahatomombanana tao anatin'iny satria hitantsika na be dehibe tsika no nahita an'izay hoe na efa tapitra ary efa misoratra ary amin'ny tableau hoe 10% nefa misoratra eny mbola mandeha ihany ny fanonana an'ilay anarana zany
zany anisan'ny tsy fahatomombanana atao anatin'ilay fifidianana. Za tsy teny hoe nety ve zay sa tsy nety sa manahoana, fa raha manontany nareo nisy tsy fahatomombanana dia nisy tao anatin'izay. Fa nisy areoko ansaitsika zany tsika vahoaka dia nyzaony hoe inona hoe candidat unique, na telo ara mividy an'iny dia lany foana iny, dia tsy tokony irorosaina aminatina ohatr' izany tsika. Tsy midika akory zany hoe raha lany iny dia tsy misy zavatra azo atao ntsony eto amin'ny firenena. Tena mijoro zahay firaisan-kina ny timma rehefa tena tombontsoan'ny voaka malagasy no resahana. Iny resaka fifidianana iny zay ho bureau permanent efa tsy nanantena no tafiditra ao anatin'izany zahay. Nandanjalanja koa zay ny iteny hoe tsy nety ny fifidianana iny sa manahoana, lasa ohatry ny sanatriny vava misy mieritreritra andreo hoe miady toerana ny timma tsy nahazo toerana dia manakorotana. Fa mba lanjalanjaina zany hoe hatraizany zavatra tena ilaina manao intervention amina zavatra ohatran'ireny. Dia rehefa tonga ny fotoana tena hoe lalàna mahakasika ny fiainam-bahoaka na lalàna mahakasika ny fiainam-pirenena, matokina reo vahoaka fa zay tena mpanohatra ao anatin'izay. Safidy tsy naneho hevitra mihitsy satria izay mahita hoe tsy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny voaka malagasy iny, satria tsy maintsy ho lany foana. Ary tsy hoe iny akory raha lany teo iny dia lasa miova manahoana ny firenentsika na nisy tombotsoan'ny voaka malagasy very tao dia izay ny antony tsy niresahanay an'izay. Nitrangana fihetsiketsehana teny Ankazo Mangatsiaka tany Fiomaraina. Lavindreo mponina ny fanesorana azy ireo amin'ny tany ipetrahany. Araky ny fanazavana dia azy ireo ny tany ary efa nanatsara izany izy ireo nandritra ny fotoana maro. Milaza ho manana ny atota taratasy manapofy izany izy ireo. Mitaraina koa izy ireo manoloana ireo tsindry azo lena miatra aminy. Zavatra mampalahelo anay zany le sandarma be zany hiaro ny vahoaka majinga sa hiaro ny vahiny haka ny taninay, bodiny taninay. Zay zany zavatra mampalahelo anay. Raha tena tokony ho izy raha misy samy malagasy raha samy raha no mikirina ao anaty tokony tsy hanao an'izany. Fa mba jerena ihany le gasy ray mitovy amin'ny tena zany, fa tsy ny vahiny avelanjakanjaka ny tanin'ny tena. Atao an'izany daholo zany zay vahiny zay malagasy rehetra misy tany malaka dia atao an'izany dia sabe zany tsisy gasy tsony ene, tsisy malagasy tsony eto raha amin'ny kelikely. Raha ohatra izany foana ny iaina amin'ny malagasy majinika mampalahelo. Atsany amin'ny tribonaly vao vidy vola ny tribonaly. Ny aty tsy manana entina hidimina sy tsy manana. Hetsakelan'izay nefa dia milaza ny teo anivon'ny fokontany fa nisy ny fifanarahana teo amin'ny mpitory sy ny toriana. Mifanaraka toy izao mpitory sy ny toriana. Ny vala nombo sy ny vala kisoa ary ny trano miorina tafiditra ao amin'ny tany dia tsy harodana ary tsy esorina ao ireo olona mipetraka ao, fa manomboka eo amin'ny borina manoloana ny zezika mipaka aty amin'ny arabe Atsinanana boulevard kosa no alaim-pitory ary hofefena tolona. Ary ny trano azo misa roa manoloana ny arabe izay fivarotana saribô sy fividianana vy dia esorina sy harodana. Amafisiny roa totoetoana fa afohim-pitory ho an'ireo toriana ireo tany sy trano sy ny valanomby sy ny valakisoa ireo, fa tsy azo mitory izay tompony tany alaina intsony mandrakizay. Mamelalana 2 metatra amponina ireo tompony tany mba hahafahan'izy ireo miditra sy mivoaka tanàna. Ary rehefa tonga fotoana anaovany fefy rindrina dia manao kanalina ivoahan'ny rano ny tompon-tany. Natao an-tsitrapo tsy misy faneriterena izao taratasy fanarana izao mba ho azo ampiasaina amin'izay rehetra ilana azy.